Ampiarinisaky ny sampandraram-panjakana sy ireo tsy miankina ny rafitra manokana natao hamongorana ny kolikoly ao amin'ny distrika ny Moramanga. Isany ampiatra io ady amin'ny kolikoly io ny orinasa FANALAMANGA izay orinasa mpanjakana. Tonga teo natoerana ny tompon'andraikitry ny BIANCO Toamasina napafantatra ity rafitra hamongorana ny kolikoly ity. Ny ataontsika moa eto amin'ity orinasa ity amin'ity atrikasa ity dia resaka fanabeazana sy resaka fisorohana. Fa maninona no beazana ny mpiasan'ny orinasa FANALAMANGA mba hanana toe-tsaina manda kolikoly. Isaorana betsaka moa ry zareo tompon'andraikitra eo ambany fitarihan'ny Andriamatoa Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy mba nampiseho zany finiavana te hiara-iasa amin'ny fampanjariana ny ady amin'ny kolikoly eto anivon'ny orinasa zany. Fitaovana iray natantarana ny tanjony amin'ny orinasa ny fisian'ny rafitra anatiny napetraky ny BIANCO toy izao, hoy ny Tale Jeneraly. Ny fisian'ny kolikoly izay miteraka olana maro sy sakana ho an'ny fampandrosoana. Zany karazana cellule anticorruption no tena fiantsoana azy dia io zany misy antokon'olona mihitsy apetraka mpiasa ato no ampidirina anatin'le izy dia ireo no io karazana sampandrara zany no mametraka ny lamina rehetra hiadiana amin'ny kolikoly ato anatin'ny orinasa. Aoriana izao fanentanana sy fampijoroana ny rafitra anatiny hiadiana amin'ny kolikoly izao, hidinay fotony hanao fanadihadiana hamongorana ny endrika kolikoly ao amin'ny orinasa ny tompon'andraikitra sy ny BIANCO ary ny mpitantana ny orinasa.